vaoaka mijoro manova ny tontolo iainan'ny ankizy manoloana ireo tsirary mianjady amin'ny ankizy toy ny vono sy ratra ny fanolanana ny fanondranana sy ny fampivarotantena ny fampiasana amin'ny endriny samihafa ny tsirambiny sy ny tsy firarahina dia andeha isika hiady amin'ireo toe-javatra ireo ka ho sahilaza amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana raha vao mahita herisetra atao amin'ny ankizy. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy. Baka everina tonga fotsiny amin'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tiana mandroso ny tanàna, aloavy ny etranao. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza. Tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha ratsy ny andro, atao fitomombana tsara ny fiomanana. Mitondrasy manaova salotraina, aron toromarika ny tompona andraikitra. Azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano. Ianareo mpanamory lakana sy vedety madinika misy motera, manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza, ampandrenesy ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Tontolo sasoma tsara ny fiofanana izay nataony mpianatra avy amin'ny mpianatra manam-boninahitra avy amin'ny akademia miaramila ao Antsirabe taty amin'ny faritra avaratry ny Nosy. Izany dia ny alohavany fahazahoana ny certificat amina initiation fusée marin tao amin'ny deuxième paiement ny Antsirana. Dia nitoy izany tao anatin'ny raidy na ny dia tongotra lavitrezaka izay natao koa nanomboka tany amin'ny commune Beramanja mandrapatonga aty amin'ny Pornankify. Mazava ho azy moa ny ampitan'ny rano dia tonga eto Anosibe indray zany nitoy koa zany raidy zany nanodidina ny Nosy ray manontolo izay misy dia tongotra sahabo eo amin'ny 30 kilometra eo eo. Ny zavatra natao teto Anosibe zany ny fampiarana na ny fampisehoana tsotsotra ny zavatra nianarana tany Antsirana izay dingana tsy maintsy lalovan'ireo mpianatra ireo zany alohan'ny voany hahatonga azy ho manam-boninahitra. Ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia hoentina namafisana hatrany ny fahaiza-manao ny manam-boninahitra izay mivoaka avy eo anivon'ny akademia miaramila ao Antsirabe mba manam-boninahitra vonona tanteraka amin'ny ambana samihafa izay miandry rehefa misehatra any amin'ny asa izay andrahana azy. Izany rehetrarehetra izany ihany koa moa mbola ao anatin'ilay hoe fanitsian-drafitra izay atao eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay isaorana n'Andriamatoa minisitra izay nitarika ary nanoro ny fomba rehetra izay atao amin'ny fiofanana izay atao aty amin'ny faritra avaratra na ny fusée marin commando izay resahana teo. Ary izany rehetrarehetra izany koa raha nahitantsika azy teto androany niarahana niasa tamin'ny base navale ao Antsiranana
satria misy vedety samihafa tsy noentina teo nampiasaina nahafahan'ireo mpianatra ireo nanao an'izay fampiarana zay. Torak'izany koa ny ao anivon'ny base ny force ny aérienne zany nahafahana koa nanao démonstration samihafa. Ireo rehetrarehetra ireo moa anatin'le taktika daholy ary zay no nampiarina teto androany maraina zany. Ary amin'ny lafiny indray koa ty Anosibe moa zany no safidina tamin'ity taona ty. Ny antony dia somary mitanila Anosibe ary tsy dia heno loatra ahoana amin'izany resaka force na ny tafika malagasy zany. Dia nitsidihana manokana zany ary niarahana amin'ny tompon'andraikitra rehetra eto an-toerana indrindra ny FDS ny OMC zay nitaretiny Andriamatoa préfet teo fa manamafy zany fisiany hoe fanjakana ary fanjakana amin'itony toerana toy zany. Ya mikasika ny fidirana amin'ny sekoly zany manana programme ny akademia miaramila amin'ny toerana rehetra zay lalovana. Misy ny fanehoana fampahafantarana ny akademia miaramila manokana ary ny fomba rehetrarehetra ahoana ny fomba hidirana amin'izany sekoly zany inona ny tokony hoarahana. Androany hariva zany tsy latsa-danja amin'izany amin'ny tanànany Nosibe fa hisy ny famelabelarana zay iarahana ao amin'ny lapan'ny tanàna zay andraisan'ny tompon'andraikitra samihafa anjara fitenenana. Ao anatin'izany ny tompon'andraikitra voalohany misahana ny fanadinana ny concours national miresaka fidirana amin'ny akademia miaramila zany zay tompon'andraikitra voalohany misolotena ny ministera amin'izany lafiny zany tonga eto amintsika zay afaka anomeny antsipria. Zaho mbo manana fagniriana lera vita bakanakah agny, lera za fa mahazo diplôme mahazo baka plus 2 zaho mba manana fagniriana andeha hagnano. Ke misaotra amindreo zegny nagnazava tsara ny fomba fidirana ao. Ny akademia miaramila d'Antsirabe de Madagasikara zay tonga eto Nosibe nagnazavazava ny momba ny fomba fianarana zay hihitrika agny amin'ny ministère. Fa ny tena nahatsara izy zay hoe liagna be zay za amin'ny fagnazavana atao hoe rehefa manana baka plus 2 zay afaka manao concours mba hidrika hagny andeha hianatra amin'ny akademia miaramila na tafika malagasy. Naliagna zay zegny tamin'ny fagnazavandreo baka amin'ny akademia militaire baka Antsirabe agny zegny resaka fagnazavagna resaka niny lalalalagna momba fidirana amin'ny akademia militaire zegny. Ary zay zegny mba manam-pagniriana zegny mba andeha amin'ny akademia militaire ao zegny amare agny ary mba tia andeha mba hagnano asa fanompoagna tanindrazagna koa zay amin'ity firenena ty.
vahoaka mijoro manova ny tontolo iainan'ny ankizy manoloana ireo tsirary mianjady amin'ny ankizy toy ny vony sy ratra ny fanolanana ny fanondranana sy ny fampivarotantena ny fampiasana amin'ny endriny samihafa ny tsirambiny sy ny tsy firarahina dia andeha isika hiady amin'ireo toe-javatra ireo ka ho sahilaza amin'ireo tompona ndraiky mpanjagana raha vao mahita herisetra atao amin'ny ankizy. ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy netranao fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo laifa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fiapetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorolakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra.